Ny farany herinandro teo no nitanterana ny herinandro ho an'ny président synodale ao anatin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Ny akonjavy nindry tanterana amintsika. Ny andron'ny président synodale dia andro iray atokan'ny synodam-paritany mba hitrotroana-bavaka ny président synodale sy ny ankohonany. Fotoan-dehibe tokoa ny sabotsy lasa teo satria natokana indrindra ho fitrotroana-bavaka ny pastera Rabe Tokotany Miarlaza Timianaka, izay président synodale ao amin'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano amin'izao fotoana izao, ary tao amin'ny FJKM Antanimena Atsinanana Fifaliana no nanatanterahana izany. Nitarika ny fanompoam-pivavahana ny biron'ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano sy ny solotena avy amin'ny firalahin'ny mpitandrina ary ny solotena avy amin'ny firalahin'ny katekista. Ny mpitandrina Ralson Gilbert kosa, izay filoha-mpanampin'ny synodam-paritany, no nitorina ny tenin'Andriamanitra. Ankoatra ny fitrotroana-bavaka dia nisy ny fankasitrahana natolotra ireo fiangonana mandrafitra ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Voro marobe teny an-toerana tokoa ny zanaky ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano tamin'ny fanotronana ity fotoana ity. Ny hariva dia mbola nisy ny rindran-kira ara-pilazantsara izay nahitana antoko-pihira miisa 10. Ny nampiavaka ity rindran-kira ity dia ny fanaovana ireo hira tsy hain'ny fiangonana maro kanefa hira voasoratra ao anatin'ny firana FFIM. Mariavana zao no andraikitra mahabe sy tao Avaradrano ary zava-dehibe tokoa izany fiaraha-miasa izany isaoran'Andriamanitra ireo ezaka rehetra vita hatramin'izay ny asa vita rehetra indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny synodam-paritany manontolo tena nafinaritra tokoa ary tena hery lehibe ao satria tsy mahavita irery izahay fa tsy ireo fiangonana marobe, ireo kristianina marobe, ireo sampana sy fikambanana maro synodam-paritany manontolo. Mananteny izahay fa hiatsara hatrany ny fiaraha-miasa, mananteny izahay misy hatrany ny fivoagana mihoatra ny teo aloha, mananteny izahay fa synodam-paritany izay ho modely hatrany Iarivo Avaradrano amin'izay asa atao rehetra voninahitr'Andriamanitra. Isaorana ny tompo havana isaorana tsika rehetra tsy misy hakanavaka ny amin'ny fitrotroana-bavaka rehetra amin'izao asa rehetra asa bavaka atrehan'izao satria tsy mora ny asa fa raha sy tena bavaka ataontsika rehetra tsy vita izany. Feno 5 taona amin'ity taona ity ny fiaraha-miasan'ny président synodale Rabe Tokotany Miarlaza mpitandrina sy ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Betsaka ireo asa efa vita kanefa mbola misy ireo vinan-kasaina ho tratrarina. Ny akaiky indrindra amin'izany dia ny tafika masina amin'ny moto ny volana Jona ho avy izao sy ny festival des chants religieux amin'ny volana Jolay.